Manoloana ilay disadisa resaka ady tany tao amin'ny vokotany Andranomasina, commune Ambatomanjaka, district Antananarivo, dia nitondra fanazavana ireo fianakaviana izay tompony tany. Tamin'izany no nilazan'izy ireo fa tsy marina velively ny vaovao niparitaka nilaza fa olon-tokana no nibody ny tany. Teo koa ny filazana fa misy tompona ndraiky mpanjakana ambony teo aloha sy mpandraraha malagasy izay miaraka amin'izy ireo. Zaho Raketabazaha Cecily, zay zanaka Rabe Vazaha, niteraka 7 dia ireo ny zanako. Dia ireo ny zanako dia lazain'ny olona fa hoe vahiny io, mpandaha zany tompoko. Fa teto na lehibe anahy, teto na teraka anahy. Tany anay, dadanay teto. Tenoko zany dia tamin'ny taona 13 any tonga teto. Ary rehefa tamin'ny 13 any tonga teto dia nahita an'ireo ray aman-dreny zay nivataniko teto. Zany Rabe Vazaha zany, hitan'ny masoko zany ary hitako zany. Niteraka izy, ty ny zanany ty. Agny ny ray mbola agny, ny vaivava Ravelo Asoa mbola agny, Razela mbola agny, Betoandro ny Laila maty. Zay fantatro fa zanany efatra. Na ny ray aman-dreny teto, na ny zanaka zay nivataniko teto, fa mbola tao renako daholo zao be tao amin'ity tanàna ety. Tamin'ny 13 zany zao fa taonao firy. Noho ireo resaky le mpandovana Rabe Vazaha ireo dia nahita maso mihitsy ny tenako fa zanan'ireo ary mbola 12 taona nahita an'ireo nanerana an'ity antany malalako ty izany atany soa ireo. Dia zavatra fantatro dia zao hoe nateran'ireo olon'ireo ary anazy ny tany ary mikasiky ny hoe fanravana na fandroana le mponina teto zavatra ireto dia fanataterahana didy no natao fanjakana taty ary nisy trano ravana fa ny sasany nandrava tena mikasiky ny trano. Za zao 7 taona zao ny torana misy anahy ary 12 taona niaraka tamin'ny Rabe Vazaha sy ny taranany rehetra ary nahita maso. Tamin'ny 10 no tonga teto. Ka noho izany dia ireo olona lazaintsika anarandreo efa tompon'ireo tany izay mipetraka teto hatramin'izay. Dia izay no azoko mba resahana eto satria izay ny zava-misy. Aza tao amin'ireo olon'ireo mihitsy aza no karama. Ireo ny ray aman-dreny be mivatanako teto. Araka ny fanazavana dia mpandova ireto fianakaviana reto ary manana taratasy ara-dalàna. Ireo olona izay niady amin'izy ireo amin'ity tany ity kosa dia olona nananjary ny tany. Efa niakatra fitsarana ity resaka ady tany eto amin'ny vokotany Andranomasina, commune Ambatomanjaka, district Antananarivo ity ka nandresetra ny ireto fianakaviana mpandova ireto ary ny farany teo dia niroso tamin'ny fanatanterana ny didy ireo vatany. Akasika ny raharaha ady taninay aty Andrenavoavo, vokotany Andranomasina, commune Ambatomanjaka, district ny Miarinarivo izay betsaka ny vaovao mandehany fa milaza olon-tokana. Dia tsy olon-tokana tompoko izahay fa mpiara-mandova maro ary mponina maro ihany koa. Dia eto ny ray aman-dreny, eto ny zanaka Rabe Vazaha, dia eto ihany koa ny mpiray tampo manoloana n'izay vaovao izay nalefan'ny olona naparitaka ny olona hoe olon-tokana mibody tany. Ary tsy mibody tany tompoko, tsy olon-tokana fa mandeha ara-dalàna tsara satria dia efa ireo ny eo ambadika famelezana vaovao moa dia ny Maire Irmara ben'ny tanàna Ambatomanjaka miaraka amin'ny député Fetra Rakotondrasoa ao amin'ny député any Miarinarivo izay tena manaparitaka milaza fa olon-tokana nefa dia tsy olon-tokana ary tsy mibody tany izahay fa ara-dalàna ny taratasinay nanomboka tato amin'ny tribunal première instance à Miarinarivo dia tao amin'ny cour d'appel Antananarivo ary tao amin'ny cour suprême tao amin'ny cassation dia efa nazo ihany koa aza ny attestation de pourvoi izahay. Zany hoe ara-dalàna ny taratasinay rehetra izay namerenany ny fanjakana ny mpiara-mandova ny taninay izay nobodon'ireo dia fanaverin'ny fanjakana taminay amin'ny fomba ara-dalàna. Isan'ny misy ramatoa iray koa miteniny hoe andro alina izahay no nandroaka olona, andro alina izahay no nanala azy teto, tsy atompoko
fa dia misy ihany koa za orona tsara ihany zay manambara mihitsy fa andro andreananarobe ny vatitany no nandroka sy nampafantatra an'zareo nanala araka ny lalàna zay nentin'izy ireo teto antoerana. Ny resaka tany io dia efa nisy nahitraponja tamin'ireo fianakaviana Mpandova. Voatontona amin'izany moa ny ben'ny tanàna Perinasa Antoerana, voafidy tamin'ny anarany vovonana Irmara, izay anisan'ny niady tamin'ireo Mpandova ny tany. Manany aina ireto fianakaviana Mpandova ireto araka nambaran'izy ireo no ny resaka fanararaotapahefana izay misy any Antoerana ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Eo koa ireo olona izay niady amin'izy ireo amin'ity resaka ady tany ity, izay tsy manaiky fa mandrahona ny reto farany ary mitady lalana hafa ny amin'ny fitondram-panjakana amin'izao. Ho nambarany ireo fianakaviana Mpandova. Mahakasika an'ity dadako ity izay nogadraindry zareo tany am-ponja nandritra ny 7 volana tamin'izany andro zany tsy maloto dossier ary rehefa nivoaka ny didi-pitsarana dia afaka mahadidy io momba ny hoady tany ity resaka tany ity any zany hoe fa tena io merana Ambatomajaka io dia isan'ny tena mamorona dossier ary tahak'izany mihitsy ny nahazo ny raiko ka eto dia manao antsoavo amintsika rehetra izay ho amin'izay mahita an'ity vaovao ity raha misy maninona ny fianakaviako indrindra ny raiko sy ny manodidina ny tanàna na Andrenavoavo dia tokana ihany ny anteniko tsy miala amin'io madame le maire io satria efa nisy vaovao zao nisy mera ny tifotr'olona dia raha misy maninona ny fianakaviako eto Andrenavoavo dia tsy miala ny madame le maire io indrindra fa ny raiko. Tsy mana ihany koa ny filazana fa foana ny tanàna Andrenavoavo araka nambarany ireto ray aman-dreny eto an-tanàna ireto ary ireo mponina. Noho izany dia mangataka ny fitondram-panjakana izy ireo mba hidina ifotony hanao fanadihadiana mahakasika ireo vaovao niparitaka fa tsy marina velively. Tsy foana zany ty tanàna ty fa mbola eto daholo zahay menakavy manontolo nefa araka ny vaovao ahelin'ny olona dia ny hoe foana ny tanàna tsy foana zany fa mba mandray andraikitra nareo mpanao fanjakana any mba midina aty fotony aty raha ohatra misy ny zavatra mba fitahiny ka dia zay no zavatra azony resahana. Mariany eto aloha tsy miditra ny ady tanin'izy rototo zay fa ny zavatra mampalahelo anay fotsiny dia misy mandeva vaovao hoe foana ny tanàna Andrenavoavo fa tsy mbola foana ny tanàna Andrenavoavo fa mbola marobe ny fokon'olona sy ny vahoaka hatramin'ny zanakay mbola miririo eto Andrenavoavo fa tsy voasesy zany zahay fokon'olona mbola marobe ny eto fa zay ny ady tany taminy ihany aloha no tsy idiranay fokon'olona zany. Dia mangataka aminareo mpitondra fanjakana hatrany ambony hatraraty amin'ny farany ambany zay aza alefa le vaovao tsy marina fa mba manaraha nareo vaovao dia mba hampiaro lalàna izy ireny satria lasa mijaly zay vahoaka eto Andrenavoavo ifidy andromaso tsisy ny mpitondranay tsisy ny vatan-dahy mila mikarama mamelo mbady manjanaka mila passeport dia zay zany mba hitarainanay mponina eto Andrenavoavo hoe mba jereo akaiky momba ny reto fokon'olona eto fa tsy foana zany ny fokon'olona eto Andrenavoavo fa mbola misy fokon'olona mbola be dia be ny mponina eto ny velona eto mbola misy sekoly zay zao vao nanao tatezana ka mangataka mpitondra fanjakana zay mba hijery akaiky any Andrenavoavo na raha fisotro madio mbola ilainay vahoaka eto mbola maro ny vahoaka eto fa mijerevonareo akaiky fa aza memo vaovao tsy marina any amin'ny tambajotra maro samihafa any fa tsy foana zany tompoko ny tanàna Andrenavoavo dia zay mba hitarainanay fokon'olona tompoko dia mahatoky sy mino zay fa mba hivaly ty vaovao ty ary mba hoenony ambara tonga hatrany amin'ny farany ambony hatrany amin'ny farany ambany fa tsy foana akory tanàna Andrenavoavo. Mariana moa manodidina ny 700 hektara eo ity tany adivany eto amin'ny fokotany Andranomasina komina Ambatomajaka distrika Antananarivo ity izay efa mataonany maro.